Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripino Islam. Niafatantsika amin'ity andro anty dia miantefa mivantana amin'ireo olona manam-paniriana hanao sorona amin'ny Eid al-Adha amin'ny fahaenina ny volana Jona ho avy izao. Tatazontsika tamin'ny Salama, reniny pin Islam, vadiny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, anteny manao hoe: idha ra'aytum hilala dhil hijja wa arada ahadukum an yudahi falyumsik an sha'rihi wa azfarihi, rawahu Muslim. Niteny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, rehefa hitanareo izy ny tsinambolana dhul hijja ka nisy iray taminareo nanam-paniriana hanao sorona amin'ny androna Eid al-Adha, dia aoka izy manomboka amin'io fotoana nahitana ny tsinambolana io, hitazona tsy hanapaka intsony ny volony sy ny hohony. Zany hadisy zany dia voatantara ao amin'ny boky Muslim. Inona ny tiany ambara amin'izany? Ho an'ny olona rehetra zay manam-paniriana hanao sorona, satria fantantsika fa ny sorona dia anisan'ny asa lehibe azahoana fahasoavana lehibe amin'ny androna Eid al-Adha. Ka raha manam-paniriana amin'izany ianao dia niteny mpaminany rehefa hita ny tsinambolana amin'ny volana dhul hijja dia manomboka amin'iny fotoana nahitana ny tsinambolana iny, aoka hitazona anao tsy hanapaka intsony ny volonao na ny volovolo rehetra any aminao, na volo hita ivelany na volo miafina, sy ny hohonao na hohon-tanana zany na ny tongotra, no tiany tenenina amin'izany. Raha jerevana ny datin'andro androany dia androany 29 ny volana Dhul-Qa'dah, raha ampitso 29 ny volana Dhul-Qa'dah, ka mijery volana ny olona raha ampitso. Ary raha hita raha ampitso izany volana izany dia miditra amin'ny alarobia ho avy zao ny voalohan'ny volana Dhul Hijja. Noho izany, ho antsika zay manam-paniriana, aoka izy tsy hanapaka ny hohony sy ny volony manomboka raha ampitso mialoha ny lente amin'ny masoandro. Zany hoe raha ampitso amin'ny 17h15 no farany hanapahan'ny volony sy hanapahan'ny hohony, araka ny hadisy marim-pototra zay mitatery ny Salama azontsika tamin'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Noho izany, ho anao zay manam-paniriana, tazomy ny tenanao. Androany ianao afaka manapaka ny volo rehetra any aminao, androany ianao afaka manapaka ny hohonao, raha ampitso na mbola afaka manao an'izany, fa rehefa tonga ny alohan'ny filente amin'ny masoandro dia tazomy izany, satria mety ho hita raha ampitso ny volana ary natomboka amin'ny alarobia ho avy zao ny voalohan'ny volana Dhul Hijja, ka tsy tokony mikasika ny iray amin'ireo tsonantsika araka ny hadisy azontsika tamin'ny Salama iny, ka ampitao amin'ny olona rehetra zay manam-paniriana izany hadisy zany. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.